Ivatsika lafim-baovao hafa isika ho fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpianatra contrôleur de travail eny amin'ny NFA Androibe dia niara-ny salahy ny CNAPS sy ny ministera ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy nanofana ireo mpianatra taona voalohany 770 mianadahy moa ireo mpianatra ho mpanara-maso ny asa nofanina momba ny fiahinana ara-sosialy sy ny fiarovana mba tsy ho voan'ny aretina sy loza am-perinasa. Nanomboka ny 10 janoary teo ary ny farana ny zomaraka amin'ny 30 janoary ny fampiofanana nomena ireo mpianatra contrôleur de travail taona voalohany eo anivon'ny NFA. Isaky ny zoma maraina no niofana tetsy amin'ny CNAPS 67 hectares ireo mpianatra contrôleur de travail. 770 mianadahy izy ireo ka nofanina momba ny fiahinana ara-sosialy sy ny fiarovana mba tsy ho voan'ny aretina sy ny loza-perinasa. Izy tia tanteraka dia fiarah-miasan'ny CNAPS sy ny ministera ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy. Tanjona iombonana ny tsika dia ny fitsinjovana ny mpiasa ary ny fampirobona zany asa zany hitondra famokarana ho an'ny isam-batan'olona mpiasa izay ao anatin'izay famokarana ihany koa ahafahana mampandroso antsika firenena amin'ny alalantsika ity. Ny contrôleur de travail dia manampy ny inspecteur de travail manao fanaraha-maso ny asa sy ny mijery ireo tsy manara-dalàna eny anivon'ny orinasa no asan'izy ireo. Any amin'ny toeram-piasana any zany efa misy atao hoe document de contrôle any. Any misy atao hoe registre d'employeur zay. Raha vao miditra any ny inspecteur na ny contrôleur dia zay ny zavatra jereny voalohany. Misy telo karazany io, première partie, deuxième, troisième partie. Tsy maintsy miainga amin'izay foana raha hanao contrôle systématique na toeram-piasana anankiray zany. Dia avy eo zany misy ny atao hoe contrôle d'établissement. Ny ankamaroany le contrôle d'établissement dia manao contrôle d'hygiène et de sécurité. Raha ny fanazavan'Andriamatora manitry ny Samuelson tale généralin'ny asa eo anivon'ny ministera dia tsy tokony ho biby fampitahorana ny mpampiasa ny contrôleur sy ny inspecteur de travail. Ka mba ho fanatsarana ny asan'ireo mpianatra contrôleur de travail taona voalohany ao amin'ny NFA ratrizay dia niara-ny salany CNAPS sy ny ministera ny asa-panjakana sy ny asa ary ny lalàna sosialy. Ny ekipa tarihan'Andriamatora Andrenarjon Charles Emilson ao amin'ny sapandrara sasy eo anivon'ny tahirim-pirenena no nampiofana 770 mianadahy izay mpianatra andiana fahenina amin'ny 20 eny anivon'ny NFA Androibe misalotra ny anarana hoe mafina ny meilleur avenir pour les fonctionnaires intègres. Aorian'izao dia hiverina hianatra an-tsekoly eny amin'ny NFA Androibe ireto mpianatra ireto ary mamita taona faharoa vao mahazo ny diplôma ma contrôleur de travail azy ireo.